Eo amin'ny resaka raha politika dia nilaza moa ikoto lehilahy mahitso ambo fa i Ravalomanana no tena ampanao didy jadona ho izy hatrany tao ampejiny tao raha naneho ny heviny sy nisintona ny sainy rehetra ary nampatsiahy nandritra ireny fitondrany Andriamatoa Marika Ravalomanana ireny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino fa ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo izay lefa isan'andro eto. Tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araka nefa natsipika terem-piantohana dia hiompana misimisy kokoa isika amin'ny fanehoan-kevitry ny koto lehilahy mahitso ambo manoloana ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao no imbatoatesantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Nisy namaky ny fasan'ny PDS n'Antananarivo renivohitra teo aloha Ramanambintana Richard. Nisy namaky ny fasana izay ilevenany IPDS n'Antananarivo teo aloha teny Tsitakon-daza commune Fihaonana district-ny Ankazobe ny 17 Desambra lasa teo iny. Raha ny fanazavana dia efa 10 andro zay no nahavakisany izay fasana izay tao anatin'ny fahitan'ireo olonazy tamin'iny 3 Desambra iny. Ka rehefa tonga nijery ny zava-nisy ny fianakaviana sy ireo tompon'andraikitra dia voamarina fa tena nisy tokoa ilay vaky fasana. Ny rakibatera havanana no nosokafan'ireo mpamaky fasana saingy tsy voasokatra izy ireo ny varavarana lehibe tao anatiny rehefa nohamariny ny solon-tenan'ny tompom-pasana. Tsy nisy lasan'ireo mpamaky fasana ny razana nalevina tao anatin'izay fasana izay na iray aza. Resaka fisolokiana indray teny Andoharany fotsy teny lehilahy iray sady ny sandoka ho lieutenant eo anivon'ny gendarmeria izay miasa eo anivon'ny primature no ny sandoka ho inspecteur eo anivon'ny polisy izay tratra teo ampakana vola tamin'ireo fiaram-pitatitra teny Andoharany fotsy izay ex-terminus ny 18 Desambra lasa teo iny. Niaiky ireo fandikan-dalàna izay nataony izy nandritra ny famotorana azy ary nilaza fa sady tsy polisy no sady tsy zandary. Maro ireo fanamina sy galona tratra teny an-tranony nandritra ny fisavana izay natao. Ka noho izany dia mailomailo hatrany amin'ireny izay mitonona azy ho mpitandro ny filaminana ireny sao dia tratra an'ireo izay mpisandoka andraikitra fotsiny. Ndao amin'izay ho resahantsika ny mahakasika ny fanehoan-kevitra izay samy amin'ny fijeriny moa ny rehetra indrindra fa ny olom-pirenena izay mpamakafaka ny toetra ara politika izay efa nisy hatramin'izay ka mandraka teny androany satria mantsy isika malagasy matetika manao an'izay hoe ririn-dasa izay ka mody tsy tsaroana ny zavatra nisy tany aloha fa ny zavatra misy ankehitriny foana no hirahiraina sy vaozina etsiro ary iny foana no tena haitsika raina fa ny zavatra efa nisy taloha dia toa misy foana ny mahatsara azy araky ny efa mahazatra sy hita matetika ataontsika malagasy tsiraray. Ka izany indrindra ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao ary isany nitondra ny fanazavana mahakasika an'izay moa ikoto lehilahy mahitso ambo izay mpamakafaka politika no sady malagasy monina sy mipetraka any am-pitandranomasina any ary isany mpitsikera ny fitondrana izay misy amin'izao ankehitriny izao moa raha izany ikoto lehilahy mahitso ambo izany. Milaza foana mantsy ireo avy ao anatin'ny antoko-panositra fa ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao dia manao jadona ary manao didi-kofehy lehibe izay no hirahirain'ireo mpanositra ary izay ihany koa no voizin'izy ireo
etsiro manoloana ny fitsikirana izy ireo ny fitondrana izay mijoro am'izao ankehitriny zao izay ampankain'ireo mpanohitra fa tena tsy mahavita azy nanaitra ny maro anefany raha vantany voanandre sy nahita ny fanehoan-kevitry ny koto izay toa tsy dia nitsikira be fahatany indray ny fitondrana izay misy am'izao fotoana izao fa isany nampahatsiahy ny zava-nisy tamin'ny fotoanandrony Marika Ravalomanana. Marika Ravalomanana no tena mpanao didy jadona hoy izy satrany. Marika Ravalomanana no tena mpanao didy jadona lavitra no izao fitondrana mijoro ankehitriny izao. Mpanagadra ny mpanohitra ary isany naniraka nandoritra ny olona izay tsy nanohana ny fitondrana. Mpibodo ny tanin'olona ankeriny ary tsy mpanaja zondolombelona sy tsy mpandoa hetra ho ikoto hatrany. Mila averina kely ny saintsika izay efa somary very tadidy izay milaza fa mpanao didy jadona ny mpitondra ankehitriny. Tamin'ny andron'ny Marika Ravalomanana tsy misy mahazo manohitra na mitabataba fa tonga dia migadra avy hatrany fa amin'izao ny mpanohitra mbola afaka miteny etsiro sy mitabataba isan'andro amin'ny miara-manonja sy ny maro hafa ka noho izany araky ny hevitrintsika tsirairay izy no tena manao didy jadona raha izany voalazany koto izany no ametrantsika ny fanontaniana amin'ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao ny fitondrana tamin'ny andron'ny Ravalomanana ve sa ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao satria mantsy efa 13 taona lasa izay ka zary lasa hadinidinitsika ireny zavatra ny iainan'ny malagasy tamin'ny taona 2020 ireny indrindraindrindra fa ireo malagasy izay avy any amin'ny sisitany no tena nahita faisana tamin'izany fotoana izany noho ny hetsika izay nataon'ireo zanadambo izay nalefa ny Marika Ravalomanana mba hampandritany tamin'izany andro zany ary tsy azo natao mihitsy tamin'izany andro zany ny akanjo izay nozaraina tamin'ny propagandy izay nataon'ny Andriamatoa Didier Ratsiraka fa izay minia manao an'izany dia avy hatrany voasambotra an'ireo zanadambo ary gadrain'izy ireo na ihany koa anaovan'izy ireo herisetra natao hevitra rehetra izay mba hanadinoy ny malagasy any Amiral Didier Ratsiraka fa Andriamatoa Marika Ravalomanana nanomboka teo no filoham-pirenena malagasy ka nanomboka teo araka izany ilay didy jadona izay nataony Marika Ravalomanana ka mety izay no tiany koto hampiatsiahivana isika malagasy rehetra amin'izao fotoana izao fa tsy faly ny hitsikera ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao foana fa tamin'izany andro zany dia mba mafy ihany ny zavatra ny iainan'ny malagasy nandritra izay fitondrany Andriamatoa Marika Ravalomanana izay fa io moa zany rehefa rinindasa izay toa hadinidiny foana izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ty tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa isan'andro eto tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa